Fa mahakasika ny fividiana solombavambahoaka izay ihany anisany mety ho voakasiky ny famerenana izay fividiana solombavambahoaka izay ny any Antalahy miayay momba izay indrindra raha ny vondry ny jeune cadre teraka Antalahy na ny JCA ary nisy ny fanambarana izay navoakan'izy ireo ny 4 ny volana janoary teo. Ny vondron'ny jeune cadre teraka Antalahy na JCA dia manohitra amin'ny fikasana na foanana ny fividiana solombavambahoaka izay notanterahina tao amin'ny farim-pividianana Antalahy ny 20 desambra lasa teo. Araka ny fanambarana izay navoakan'izy ireo ny alahady 20 janoary lasa teo dia nizotra tao anatin'ny filaminana sy ny fitoniana ary mangarahara ny fividianana tao amin'ity distrika ity. Nizotra tao anatin'ny filaminana sy fitoniana ary mangarahara tanteraka toy ny tany amin'ny faritra na distrika hafa ny fifidianana tany Antalahy. Toraka izany koa tsy nahitana osoka na soaram-pefy ary olana ny fifidianana tao Antalahy. Araka ny fanambarany fitsarana manokana misahana ny fifidianana CES tamin'ny famoahana ny voka-pifidianana filoham-pirenena tamin'ny fomba ofisialy. Tokony hitovy amin'izany koa ny fifidianana solombavambahoaka noho ny fitoviana tamin'ny lisitry ny mpifidy, isan'ny mpifidy, mpikambana tao amin'ny bureau fandatsaham-bato. Araka izany, tsy hitanay ny antony anafoanana ny voka-pifidianana député any amin'ny distrikany Antalahy. Raha misy anefa izany, ny tsy fatombanana na tsy fanarahandalana, tokony ireo tompona andraikitra no saziana fa tsy ny vahoaka mpifidy namita ny adidiny. Manambara izany ny andininy faha 430 amin'ny lalàna mifehy ny fifidianana. Antalahy izay ahitana mpifaninana ho solombavambahoaka 420 ka ny 9 amin'ireo avy amin'ny tsy miankina. Anisan'ny nanana kandidata amin'ny fifidianana solombavambahoaka tany Antalahy ny Mapara, ny Mouvance Ravalomanana, ny Arema ary ny PNJ Mazava. Toerana iray no iadina amin'ny fifidianana solombavambahoaka ny Antalahy. Raha volokatra Vonjimaika navoakan'ny Senita nefa dia ny tsy miankina Laiso Jean-Pierre no mitarika ny Isambato. Ary toeran'ny jeune cadre teraka Antalahy JCA mety hisian'ny famerenana amin'ny fifidianana izay natao tany toerana.